Patelma vous présente Ni Vaovao. Efa reteny amin'ny tambazotra serasera ny fahasitranan'ny pasterana Matoroka izay voan'ny Covid-19. Androany nanaiky ny tantarany zava-nisy niainany izy ary ny antsipirian'izay izay hitanao anatin'ny fampalalam-baovao. Voahaja avokoa ny fepetra rehetra izay napetraka ho an'ireo sekoly niverina nianatra tamin'ity androany ity raha ny teto andrenivohitra no jerena. Nozaraina ary vava avokoa ny mpianatra ary samy ametraka ny lamina ny rehetra. Maro ihany koa no efa nisotro ilay Covid organics. Isy fanitsina teti-bola mpanjakana 24 ary iompana amin'ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny sosialim-bahoaka izany raha namaran'ny ministry ny tokarena sy ny fitantanam-bola androany tany Fianaratsoa. Mirongatra tanteraka ny vakitrano amin'ny distrikan'ny Sambava amin'izao fotoana izao no niezaka izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana olona roa no voasambotra tao amin'ny fokotany tsara rivotra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mijanona tanteraka ny confinement any Ghana sy Burkina Faso. I Ghana hatreto no voasikajy ho firenena afrikanina voalohany ny ampiato tanteraka izay confinement izay. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao raha efa rehy teny amin'ny tambazotra serasera ny fahasitranan'ny pasterana Matoroka izay voan'ny Covid-19 nanaiky ny tantarany zava-nisy niainany izy tamin'ity androany ity. Michela Ranarjo. Izy no razavin-tsalama Marina Lalasoa mpitandrina FGKM anivon'ny FGKM Metsy Ambatoroka. Raha toa efa resy hita tamin'ny tambazotra serasera fa tratry ny coronavirus izy sy ny vadiny ary efa sitrana soamantsara androany nanaiky ny tantara izany tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Raha fitinana izay zavatra nitranga dia tahaka ny olona rehetra izay avy any ampita izahay nanaraka ny fandaminana teny amin'ny serana mpiara-manidina ary dia nanao fanekena fahijana ao atokantrano mandritra ny 410 andro. Rehefa hita ho tsy nidina mihitsy ny maripana teo amiko dia ny fampiantso tamin'ny dokotera izahay ary izy nandefa mpitsabo mba hanara-maso anay ary dia natonga anay tsy maintsy nalefa tena be fialan-tanana mba hanaovana fitiliana. Ny ampitson'iny dia nivaly avy hatrany ny vokatry ny fitiliana izay marianay fa izaho irery natao fitiliana tamin'iny andro iny fa tsy mbola natao fitiliana akory ny vadiko. Ary dia nambara taminay fa rehefa vita ny test dia pozitifa ny tenako. Ny tenako ihany ny pozitifa tany am-boalohany. Ary rehefa nivaly zany dia nampidirina teny amin'ny hopitaly teny Andotapenaka izay dimianaka mba hifampitsonjovana sy hiarovana satria efa niaraka tao an-trano ihany izay nandritra ny 2 andro. Ny fivoaran'ny toe-pahasalamana aloha zany ny tena anankiray tena songadina dia hoe ilay fiakaran'ny maripana. Iny zany fa ny akory dia ny izay mety tsy nitovizako tamarary rehetra dia ilay somary tsy avy maina izany ohatry ny hoe sepitra ianao izay ihany. Dia rehefa raha vao ny fois hoe negatif moa zany dia tena niala daholo tsy nisy inona mihitsy mandra-pahatonga an'izao za miteny aminareo izao zany efa tsy maninona mihitsy. Ary andro vitsy taorian'izay vao hita fa nitondra ny tsimokaretana ihany koa ny vadiny saingy tsy nahitana sorotraretina na ilay antsoina hoe porteur sain. Ara-dalàna hoy izy ny fandraisana azy teo amin'ny hopitaly Andotapenaka. Tahaka izao kosa raha ny fanazavana ny dingana anarana na tongavana tamin'ny fahasitranana. Ny maraina indray andro izay nandrenesantsika rehetra fa negativa ny test natao tamiko dia tamin'iny ny tena natsiarovako hoe zany ny endriky ny valim-bavaka nanomezany toy fiadanana sy fitoniana na dia atao anatin'ny fotoany sarotra azy. Arak'izay efa nambaran'ny tompona andraikitrara-panjakana zany dia tsy misy fanafody natao hoe hanasitranana ilay aretina fa izay anampina ny marary hiatrehana ny aretina sy hanamafisana ny hery fiarovana natao anay. Fantatsika moa zany nampiasana ny chloroquine dia ny vitamine C sy ny antibiotika. Za ihany zany nampiasaina taminay dia ho anahy manokana moa zany izay tsy nitovizako tamin'ny marary rehetra dia misy antibiotika izay niverina hoe natao intraveineuse zany. Za mino fa ohatry ny hoe raha ny fahalalako anazy dia mety ho za rery natao an'iny amin'izay
mety hotranga manokana nahazo ahy izany hoe tsy fanafody natao hanasitrana n'izy fa hanampy ampitombo ny hery fiarovana ho an'ny marary mba hahafahana miatrika ny aretina nandritra ny herinandro teo angamba ny nananay an'ilay fanafody dia raha vao une fois déclaré hoe négatif izay dia najanona avy hatrany teo ny eo ny fanafody rehetra akoatra ny vitamine C. Namitinan ny fijoroana vavolombelona nataony androany fa niampy ireo fanafody sy ny fampitomboana ny hery fiarovana nanasitrana betsaka azy ny finoany. Ary nanentana hatrany ny rehetra izy hanaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra napetraka. Tao anatin'ny 27 ora tsy nisy nitranga vaovao mahakasika ny coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra tamin'ny 2 ora tolakandro teo teny amin'ny CCO Ivato. Miampy valy kosa ireo sitrana somatsara. Miantarandriana evo. Zéro nouveau cas mijanona ho 220 zany anisan'ireo olona izay voatily nanomboka tamin'ny 9 martsa daty voalohany moa nahitana ireo ka tranga voalohany ka hatramin'ity androany zany amin'izao ritenenana izao dia 220 ireo tranga izay voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny sitrana kosa dia misy 8 izy ireo. Izany hoe miakatra 250 zany anisan'ireo olona sitrana somatsara ka rehefa natao moa zany ny kajy dia tsotra fa dia 769 no mbola manaraka fitsaboana zany hatramin'izao fotoana itenenana izao ny maty tsy misy ary ireo olona izay manao ilay hoe forme grave na le hoe ilay olona maneho soritra aretina izay ahina tahaka ny hoe sepitra na farerahan'ny tova afaka mila famelomana manokana zany dia tsy misy. Araka izany 3 andro teo izay tsy nisy tranga vaovao ny mikasika ny marary ny Covid-19. Ny tombo hatrany kosa ny sitrana araka ny tatitra avy amin'ny centre de commandement opérationnel Ivato tamin'ny 2 ora atoandro teo. Namafisy ny profesora raha fanomezan-tsorakoto tale jeneraly OMI nandritra ny resadresaka ny toto-saina tamin'ny fahitalavim-panjakana ankilany fa efa dingana maro no natao mikasika ny fahombiazan'ny Artemisia. Plasmodium falciparum izay mahatonga ny tazomoka dia parazita ny sela mena, parazite cellulaire. Fa torak'izay ihany koa ny virus kia koa dia manana an'izay toetra miparazite ny sela izay. Ary izay fomba fiady izay zany ny antony nampiasana ireto fanafody ody tazomoka ireto amin'ny fitsaboana ity aretina vokatry ny tsimikaretina Covid-19 ity. Ny essai thérapeutique dia misy andalana efatra. Ny momba ny artemisia manokana sy na ny momba ny artemisinine manokana dia reny efa hitantsika ny anaty fanafody reny. Satria fanafody efa nampiasaina ela iadina amin'ny tazomoka izy io. Efa vita zany ny essai thérapeutique ny artemisinine. Tsy misy tsony tokony ahihahina hoe mbola misy toxicité ve io so dia mbola zao satria efa fantatra meloa daholo zany tamin'ny nanaovana essai thérapeutique ny artemisinine iadina amin'ny tazomoka. Hatramin'ny hariva teo mbola andalana ny fitiliana tonto-saina eny amin'ny Institut Pasteur momba ny coronavirus raha ny fanazavana hatrany. Ireo olona nifampikasokasoka tamin'izay vao marina fa mitondra ny tsimikaretina no isan'ny tiliana. Fizarana voalohany tambavy Covid organique ivelana Antananarivo tany amin'ny faritra mahatsatra ambony no fitsidiana voalohany izay toto-sain'ny filohan'ny Republika izay natao tao amin'ny collège de référence Indana Fianaratsoa. Misy larana arzo. Nisantaran'ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina ny fizarana ny tambavy Covid organique sy ivelana Antananarivo ny faritra mahatsatra ambony izay isan'ireo faritra voakasiky ny coronavirus. Tao amin'ny collège de référence Idanda Fianaratsoa no nanantanterahana izany, toerana nizaran'ny filoha voalohany ny tambavy Covid organique ho an'ireo mpianatra iarovana azy ireo amin'ny aretina Covid-19. Ny kilasy hatrika ny fanadinana 3e izay miverina mianatra no nozaraina izany. Tsy maintsy injovana sy arovana ireo mpianatra miverina mianatra ho ny filoha ka antony nanaovana lara-pahamehana ny fizarana ny tambavy ho azy ireo. Taorian'izay dia nitsidika ny hôpitaly Nandrianjato Fianaratsoa ihany koa ny filohan'ny pirenena izay loha laharana amin'ny ady amin'ny Covid-19.
Ankoatra ny fanolorana ny fitaovana entin'ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny hôpitaly notolorana prime de risque sy tambavy Covid organique ihany koa izy ireo. Za miaraka miady aminareo loha laharana mikarakara an'ity zay ny ahatongavako eto androany miaraka aminareo miara-miady aminareo. Tsy maintsy amena prime de risque mpiasa ny hôpitaly rehetrarehetra fa ianareo rehetrarehetra. Efa mikarakara ny monsieur le ministre ary tsy maintsy ary efa noeko monsieur le ministre hoe jereo ary mino fa alohan'ity farany volana ity tsy maintsy atao tonga any amin'ny hôpitaly rehetrarehetra fa indrindra eto Andianjato na ny fampamanaty na ny infirmière zay miditra amin'ny savony marary mba atao très spécial ho an'izy ireo misy ny marary efa sitrana ankehitriny maromaro fa mbola miandry tsika izany hoe zay marary vaovao rehetra metsika an'ity dia hotsika izany afaka miteny amin'izay izany hoe afaka fito andro zay marary vaovao mena an'ity tambavy ity dia ho hitantsika eo fa izany tena anareo manana ny finoana manana fanantenana mbola tsy afaka miteny mantsika hoe raha olona roa mbola tsy afaka ikikikera-tany fa ny marary rehetrarehetra sy ny mbola tsy marary efa misotro amin'ity ka tsotratra ny valana rehetra dia hotsika miteny hoe zay ny teneniko hoe tsy fandresena ho an'ny filoha tsy ho fandresena ho antsika fa fandresena lehibe ho an'ny Madagasikara. Fa ankoatra ny fizarana dia toy tamin'ny fitsidiana ny fitoerana manao ny fanomanana ny vaditsinjo zaraina amin'ny tokantrano sahirana hiatrehana ny Covid-19 ny filohan'ny Repoblika tao amin'ny kianja mitafona Ambatomena. Tamin'izany no nalorany tampikarama sy fanampiana ireo mpilatsaka an-tsitrapo mikarakara vaditsinjo. Hatreto tahaka ireo firenena rehetra maneran-tany miady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus i Madagasikara. Taoriana ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny Repoblika ny amin'ny famerenana tsikelikely amin'ny laon'ny ny fiainam-bahoaka. Nanao fanambarana androany filohan'ny FJKM fa miverina misokatra avokoa ny fiangonana FJKM na Alahady izany na andavanandro. Misy larana arzo. Nomena lalana isokatra ny fiangonana FJKM manirana ny nosana nambaran'ny filohan'ny FJKM androany nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety milajaina kosa nefa ny fepetra rehetra napetraky ny fitondram-panjakana. Ny fiangonana dia resy lahatra koa anefa fa tsy ady amin'ny aretina ihany no atrentsika fa tena ady ara-panahy indrindra koa. Noho izany dia manao izao fandaminana izao ho an'ny fiangonana FJKM rehetra manerana ny nosy ny biraon'ny mpiandraikitra foibe FJKM. Voalohany, omena lalana ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM rehetra hanokatra ny trano fiangonana ka hanao fampomvavahana ao na Alahady na andavanandro. Saingy ao anaty mifanajany rehetra fepetra napetraky ny fitondram-panjakana ireto. Voalohany, tsy atao mihoatra ny 50 ny olona miara-mivavaka amin'ny fotoana iray. Faharoa, tsy maintsy atao ny fandaminana mieloha isin'ny fanasana tanana toy ny amin'ny rano sy savony. Fahatelo, tsy maintsy atao ny fandaminana mieloha ny toeran'ny olona mba hanajana tsara ny elanelany iray metatra ao am-piangonana. Tsy misy mifandray tanana. Faefatra, mitondra sarim-bava avokoa ny olona tonga hiara-mivavaka ary anaovana trano izany fa tsy esorina akory mandritra ny fampomvavahana. Ny fanazavana ho an'ny tapakandro maraina hifarana amin'ny 2 ora atoandro ny fanompo-pivavahana nanao antso ihany koa ny filohan'ny FJKM ny anatanterahany fiangonana ny asa sosialy arak'izay azony atao ho an'ireo mila vonjy. Miemitra amin'ny fotoana mahamety azy kosa ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe FJKM izay tokony notontosaina tamin'ity volana aprily ity. Ratsaivina raha ny tany Frantsa manokana tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Mulhouse, ny fisokafan'ny fiangonana Église Porte Ouverte sy ny famoriana olona 2 toa anelanelany 17 hatramin'ny 1 febroary 500,000 olona tamin'izany no fantatra fa voan'ny coronavirus. Arak'izany isan'ny antony nampitombo haingana nisan'ny tranga voamarina fa mitondra ny coronavirus ary nahatonga ny fanjakana frantsay niditra tamin'ny dingana stade 2 avancé ny famoriam-bahoaka tany am-piangonana tao Mulhouse. Voahaja avokoa ny fepetra rehetra napetraka ho an'ireo sekoly izay miverina nianatra tamin'ity androany ity raha ny teto andrenivohitra no jerena. Nozaraina aro vava avokoa ireo mpianatra ary samy nanaraka ny lamina ny rehetra.
maro ihany koa no efa nisotro ilay Covid organics. Henri Flore. Nanomboka androany niverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra anala ny fanadintam-panjakana BEPC sy baccalauréat araky ny fanapahan-kevitra noraisy ny fitondram-panjakana. Ho an'ireo sekoly nanaovana fanadidina ho an'ity androany ity, na ny miankina amin'ny fanjakana na ireo sekoly tsy miankina. Fipetra maro samihafa no tsy maintsy nirosoana mialoha ny nandraisina ireo mpianatra ireo sy ho an'ity androny androany ity. Efa nisitraka ny fanafody Covid organique avokoa ireo sekoly rehetra ary nozaraina tamin'ireo mpianatra izany ary tsy antery ny fisotroana izany fa nalalaka ny safidy ny tsirairay. Fa tonga ny ankizy androany dia avy hatrany dia niantra, nilahatra nanasa tanana dia nampidirina tany anaty efitrano. Ny isan'ny kilasy atao aminay moa zany a classe de 3e raha ny isan'andro dia 9. Amin'ny ankizy tsisy mihoatra ny 50. Ny zavatra efa fampiresahana tamin'ny ankizy kosany a dia izy ireo dia ankalalahana tanteraka no andraisany an'ilay izy ary tsisy fanerena teto anivon'ny sekoly. Voalohany indrindra aloha omaly no efa nidiovina ny sekoly andraisana an'ilay mpianatra ray izay. Dia faharoa androany niditra tamin'ny 7 fa ray isan-dabilio araka ny fandaminana izay nomeny ny filohan'ny Republika dia manao zigzag zareo mba nanaovana an'ilay ray metatra zany mba hanajanona tsara an'ilay ray metatra. Dia ankoatr'izay zany efa niraisin'ny mpampianatra ny mpianatra androany vitsy dia vitsy ihany tsy tonga fa misy taraiky any ambanivohitra hony dia nizaraina ny masika izay isaorana an'ireo mpiara-miambin'antoka. Ho an'ireo mpianatra teny anivon'ny sekoly, maro ireo nisafidy ny hisotro ilay Covid organics ary nisy ihany koa ireo tsy nisotro izany. Tsy antery fa ny tsirairay no nanana safidy malalaka raha ny nambaran'ireo mpianatra. Ny zavatra nisy teto zany nizaraina cache-bouche izay dia vao tonga tery ambavahady aloha izay vao tonga dia nasaina nasa tanana tamin'ny rano sy savony. Dia avy eo izay najaina tsara daholo ny fepetra rehetra, nanaja ny elanelana ray metatra sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay koa nizaraina anti-Covid organics ity. Dia izay zany nampirisihany ray aman-dreny tany hatrany hoe misotro an'ilay izy. Dia nitady amin'ny sekoly nefa tsy niterena ny ankizy hoe hisotro fa raha ohatra hoe niteny ray aman-dreny hoe afaka misotro dia afaka misotro. Fa ny ankizy raha ohatra hoe tsy niteny ray aman-dreny dia tsy terena mihitsy zany ankizy hisotro an'ilay izy fa izay choix-ndry zareo ihany izay niteneny ray aman-dreny. Naporisika anahy ray aman-dreniko dia nisotro dia nitaty ampianarana tsy nanery hoe tsy maintsy misotro fa ny ray aman-dreniko zany no naporisika hoe misotro. Ho amiko manokana moa zany ray aman-dreniko tonga dia niteny hoe izay ataony lahy ozy izy dia lahy efa lehibe efa mahafantatra ny tokony ataony lahy dia tonga dia nandray précaution koa aloha nijery vaovao hoe assuré ve le izy sa tsy. Le izy konkoa moa efa natolotry ny fanjakana ary société antsika malagasy ihany nanao azy. Dia ny hevitro manokana misotro satria mahasalama le izy ary efa naassuré ny fanjakana assuré ny fanjakana fa mahasitrana antsika ary koa zaraina maimaim-poana ho antsika rehetra. Le izy matoa ny zaraina maimaim-poana na eny amin'ny fokotany na aty ampianarana dia misy antony ary tombotsoany rehetrarehetra fa tsy hoe anao zay anafotoana antsika vahoaka indray. Ankoatra izay, nisy fiovana araka ny fandaminana napetraky ny sekoly tsirairay avy ihany koa ny fandaharam-pianarana teny anivon'ny sekoly na nisy miankina na ny miankina amin'ny fanjakana. Mizara anankiroa le kilasy, ny lahy sy ny vavy zany hoe niara-nianatra izy teo aloha dia tokony amin'izao fandrosoany izao zany dia mitovy ny fandrosoany ny programmany. Tsisy hoe tara le ankizy kilasy anankiray le vavy na tara ny lahy fa même avancement zany. Ny mpampianatra raha teo le tena tompona kilasy miara-miasa le olona nanampy azy na amin'ny préparation na amin'ny zavatra rehetrarehetra ahafahan'izy ireo mandroso satria raha jerentsika ny calendrier scolaire nisy vacances atao anatin'iny dia isy fotoana zany marina fa tapakandro
misy fotoana zany tsy maintsy anarenana tsy kelikely fa zao aloha tsika amin'izao voalohany zao tsy maintsy mamerina ny kisain'ny ankizy ato anatin'ny fampianarana. Ny resaka emploi du temps moa namboarina arak'izay satria ny hariva tsy mianatra dia natao maraina daholo zany ny mandritry ny herinandro namboarina ho maraina daholo fotsiny ny matière izay ho traitena dia zay ngamany aloha. Dia amin'izao fotoana izao ampiko kely an'izay ngamba hoe mbola révision zany angamba aloha zany ny atao satria ny akamaroan'ireo zazy ireo mahazaza azy dia adininy daholo ny zavatra natao dia afa ihany no hoe averina kely ao an-tsainy aloha le izy dia zay zany zao fanarana hoe révision zany aloha zao ny atao. Fa tetsy ankilany nahemotra ny alatsinainy fa 17 ny volana aprily izao kosa ny fidirana ho an'ireo mpianatra ao amin'ny sekoly katolika raha nihita tamin'ity androany ity. Saingy tsy nazahoana fanampanazavana kosa ny antony. Fa raha nihita amin'ireo takelaka teny anivon'ny sekoly kosa ny fametrana ny rindran-damina matipaika sy ny fametrana ny fiarovana ireo mpianatra no antony izao fanemorona ny fidirana izao. Raha ny fanampanazavana trany androany no fizarana voalohany ny covid organique ho an'ireo mpianatra. Ny zoma izao kosa ny fanindroany ary ny alatsinainy fa 17 ny volana aprily izao kosa ny fanitelony amin'izany fizarana ny covid organique ity. Araka ny lamina efa napetraky ny fitondram-panjakana nirosy tamin'ny fandrarana ranom-panafody ihany koa ny tao amin'ny commune Andrenivohitra Toamasina mialohan'ny idiran'ireo mpianatra. Iona saina. Tito amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara isan'ny notsidiny be ny tanàn'ny Toamasina Renivohitra sy ireo tompona andraikitra ny fampianarana. Norarana ranom-panafody avokoa hisoroana ny fiparian'ny valanretina coronavirus ireo efitrano sekoly indray ireo mpianatra. Zany hoe efa vonona tanteraka zany ny mpampianatra amin'izay zavatra lafiny pédagogique ka nohony zany manome toky anareo ray aman-dreny sy mpianatra fa efa vonona madio tanteraka ny salle de classe rehetrarehetra ary vonona ny mpampianatra ampianatra efa misy fandaminana mety misy zavatra surprise aby tsara ho anareo ho zarena ampin'izay mba amporisika nareo amin'izany fianarana satria ny fianarana ny fahaizana no lova tsara indrindra. Vokatra ny fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny rano, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ny commune Andrenivohitra Toamasina no nahafahana natanteraka izao fandrarana ranom-panafody izao. Ankoatra izay itony fanentanana ny mponina amin'ny fanaovana takom-bava sy ny fanasana tanana matetika ary ny elanelana ray metatra hoy ny ben'ny tanàna. Sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny lapantanana Analakely ny fizarana ny covid organique ho an'ny daholobe. Taorian'izay nisy ny fizarana isa-tokantrano sy tamina toerana maro. Fanantena. Araka ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina natomboka androany ny fizarana ny tambavy covid organique ho an'ireo faritra ahitana ny valanretina coronavirus. Teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no nanamboana izany tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny teto Andrenivohitra izay notrony ny ben'ny tanàna Antananarivo na Andria Citoyen. Tamin'ireo fokontany maro vao maraina olona maro no efa nitandahatra tamin'ireo toerana izay ahafahana misotro ny tambavy covid organique. Toa ny teto Anosoa ao amin'ny boriboritany fahaenina ny ministry ny mponina no nitarika ny fizarana. Araka ny rahantsika hita zao moa zany dia maro ny mponina izay resy lahatra amin'ilay tambavy vita malagasy. Misy fokontany roa zany eto no miaraka zaraina io. An'le boisson le tisane zany le covid de en même temps zany miaraka amin'izay koa misy koa ny fizarana masaka 3 isa-tokantrano ho an'ireo olona izay mahazo an'ireo tambavy ireo. Ankoatra ny fisitrahan'ireo mponina ny tambavy tamin'ireo toerana maro izay nisandraka nanerana ny Renivohitra. Nisy ihany koa ny fizarana ny CVO vovony isan-tokantrano sy takom-bava izay iarahan'ny komity loharano, ny tafika malagasy ary ny fokontany misala ny fitsinjarana izany. Ny misitaka an'ity zany dia vahoaka manontolo na kely na lehibe, efa misy fandraisana anarana ao, fandraisana anao tsara, dia efa misy toromarika ho an'ny fisotroana azy, efa misy fatrany ara-dalàna zany ny fisotroana an'io zavatra io. Misitraka ny daholo zany ny vahoaka malagasy manontolo mangetaheta fahasalamana. Zany hoe misy site 420 zany zao aloha eto. Dia ny miaramila zany efa le mizara isa-trano iny zany. Dia rehefa le vovony zany zaraina isa-trano. Dia ilay rano zany no sotroina ety amin'ny site. Dia zay te hisotro zany dia afaka misotro fa fotsiny ny tanina dia hoe izay olona mbola tsy nahazo tany an-tranony zany no misotro eto zany. Zay ny fanentanana eto zany. Miaramila mahery ny arivo no nahetsika izara ny CVO isa-tokantrano amin'ireo boriboritany enina eto Andrenivohitra ary vinavinaina ho vita mandritra ny herinandro ny fizarana. Izy fahasalamana zany dia
zay mandrisikana hoe may koa le olona amin'le fahasalamana za ihany no makatika tondra tavangy ako anay ao an-trano sotro zay matahotra an'le coronavirus zay teo velona zay mandamina ny rara ihany atao le findaminana dia zay ihany no rahana hatramin'ny farany mboa am'le fiarovana an'ity aretina ity fontany efa antitra fa dia miaro dia zay sy mifanjakana atao dia atao tanterahana atao dia vonona zay ampiasa an'le tambavy sy le ara-toromarika rehetra le manasa tanana dia manao kasibosy mivoaky ny trano dia mampiasa an'ity tambavy ity dia atao hatramin'ny ankizy kely misotro daholo ny atao tokantrano. Toy izao ny fomba fikarakarana ny tambavy CVO. Ampangotrahana ny rano 4 litatra ary arotsaka ao ny finosana CVO iray. Aorian'izay esorina eo ambony afo rehefa nangotraka nandritra ny 2 minitra. Avela milona mandritra ny 15 minitra ary tatavanina. Raha ny fomba fisotro azy 3.30 centilitatra indroa isan'andro mandritra ny herinandro ho an'ny olon-dehibe, 3.30 centilitatra in-telo ao anatin'ny herinandro ary mielanelana iray andro ho an'ny ankizy. Amatsy vola ny tetikasa fanampinana Institut Pasteur aty Afrika ny AFD na ny Agence Française de Développement. Tanjona amin'izany ahafahana manao fitiliana 500 hatramin'ny 1000 isan'andro mandritra ny 9 mbolana. Fanadina. Firenena 5 no voakasiky ny famatsim-bola roa tapitrisa euro anampin'ireo Institut Pasteur aty Afrika eo amin'ny fitiliana ny Covid-19 izay ataon'ny Agence Française de Développement na AFD. Tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara. Tanjona ny ahafahan'ireo ivitoerana ireo anao fitiliana miisa 500 hatrany amin'ny 1000 isan'andro mandritra ny 9 mbolana. Mizara 4 ny tetikasa eo amin'ny fanamafisana ny traikefan'ireo toeram-pitiliana, eo ny fanamafisana ny traikefan'ireo toeram-pitiliana, eo ihany koa ny famatsiana reaktif ahafahana manatotosa ny fitiliana, ny fanamafisana ny traikefan'ireo mpiasa ary ny fiarovana azy ireo mandritra ny fanatanterahany asany. Misy ihany koa ny tetikasa fanaraha-maso ireo valanaretina sy fitantanana ireo amehana aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Isan'ny misitraka izany tetikasa izany isika malagasy miaraka amin'ireo firenena eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Tanjona ny hanamafisana ny fiarovan'ireo monina aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Raha toka firenena maro no efa nampidina tsikelikely ny vidin-tsolika eo amin'ny mpanjara. Taorenan'ny fidinan'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tsy mbola nisy fiovana kosa izany ho an'ny Madagasikara. Nambarany teo anivon'ny ofisy malagasy des hydrocarbures afa azo eritreretina ny fidinan'ny vidin-tsolika eto amintsika. Miantarandriana. Tahaka izao ny vidin'ny pétrole Brent hatramin'ity androany ity teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raiky ny tamin'ny sary tsy nitsanidina nanomboka ny volana martsa ka hatramin'izao izany. Izany hoe raha toka nandrina $90 no nanjifana io ny fiandohan'ny taona, nidina hatramin'ny $50 ny volana febroary, tafidina mandina ny $30 ny volana martsa, ary ankehitriny tafidina hatramin'ny $70 eo ny pétrole Brent. Vokatrio firenena maro no nampidina vidin-tsolika eny amin'ny mpaninjara. Any Frantsa ohatra, raha oharina ny fiandohan'ny volana janoary 2024, hatrany amin'ny 12,9 isanjato ny fidina ny ankehitriny. Izany hoe ny volana janoary no jifaina €2,5 eo ny litatry ny gazole ary nidina €2,2 izany ankehitriny. Lasantsy ihany koa lasa mandidina ny €2,2 ny litatra ankehitriny. Any Burkina Faso sy Côte d'Ivoire ihany koa nisy hatrany ny fidinana nanomboka nisy ny Covid-19 sy nihenany vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Any Burkina Faso lasa 640 francs ny vidiny anjifan'izany ny ankehitriny raha 670 francs ny litatry ny lasantsy teo aloha, ary gazole lasa jifaina 550 francs ny litatra nanomboka ny fiandohan'ny volana avril ity. Côte d'Ivoire, supercarburant nahitana fidinana hatramin'ny 4,7 isanjato ary ny gazole nidina hatrany amin'ny 3,7 isanjato. Ny ao La Réunion, ny supercarburant nidina hatrany amin'ny 12,5 isanjato, gazole nahitana fidinany 2,2 isanjato. Guadeloupe, lasantsy nahitana fidinana 3,7 isanjato nandritra izao Covid-19 izao, ary ny gazole nihena 7,5 isanjato.
raha ny fanazavana avy amin'ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures. Ho an'i Madagasikara hatreto tsy mbola misy fiovan'ny vidin-tsolika saingy azo heverina ny fidinan'izany miankina amin'ny zavatra maromaro. Itsika manafatra isaky ny 3 ka hatramin'ny 4 andro. Itsika tsy mividy isan'andro eo amin'ny tsena. Ka hoe raha miakatra androany dia ampidinina androany, raha miakatra androany dia ampiakarina androany, raha midina rapitso, ampidinina rapitso. Tsy ohatr'izay ny eto amintsika. Tsika tsy maintsy mijery an'ilay période foana fanaovana ilay cycle d'importation. Izany akory tsy midika hoe tsy hetsika io fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Fa izahay moa manaraka akaiky mividy ny eran-tany dia arahana koa ny sandam-bolantsika malagasy azadino fa reo anankiroa ireo no tena zava-dehibe satria ao anatin'ilay fomba fikajiana azy eo zany ilay vidiny eran-tany, eo ny sandam-bola, fa eo koa ilay taxe sy redevance isan-karazany, dia eo koa les frais sy rémunération an'ireo ilay opérateur pétrolier ireo. Raha mahatratra zany ny fidinana iny mety afaka firinandro ohatra izay tenenao. Satria araka ilay cycle anteneniko anao teo en moyenne tsika tokony manana eo amin'ny 45 jours de stock eo. Plus ilay importation misy cycle foana zany ilay izy fa izay manaraka akaiky mihitsy zany ilay vidiny isan'andro. Tsy maintsy miverina mijery ny fifanarana nataon'ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy solika nefa ny fahafana mampiovaovio raha tsy haivina. Fifanarana izay nahafana nitazona ny vidin-solika ho maro toerana hatreto raha ny fanazavana hatrany solika tonga tamin'ity volana Avril ity ho jifaina amin'izao fotoana izao io. Lafim-baovao hafa kosa indray izy fanitsina ny teti-bolam-panjakana 24 ary iopana amin'ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny sosialim-bahoaka izany raha nambaran'ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany tany Fianaratsoa. Iona zay. Eo am-pandaniana ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana amin'izao fotoana izao ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena. Anatombo 420 sy 700 miliara ariary ny fandaniana ataon'ny firenena, raha ena 5 miliara ariary ny vola ampidirina avy amin'ny hitra sy ny faditseranana ho an'ny taona 2020 noho ny zava-misy eto amin'ny firenena. Izay no nambaran'ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny fidinana izay notanterahany tany Fianaratsoa tamin'ity androany ity. Ankehitriny misy toe-javatra vaovao. Eo aloha ty fiatrehantsika nyty coronavirus ty. Fa eo ihany koa nefa ny fandaminana manokana izay apetraky ny filoham-pirenena mba hanozy ny ilay antsointsika hoe plan émergence Madagasikara. Baolina kely eo zany tsy maintsy hiasa mikasika amin'io isika satria hiatrika ny antsointsika hoe relance économique tsika. Zao tsika mbola urgence aloha no atrehantsika. Ka noho izany isy ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana. Le votery zany miditra amin'ilay antsoina hoe loi de finance rectificative isika. Efa eo ampamola-volana azy ny direction an'ny finance ankehitriny ary hoentina ho aroso eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra alohan'ny andaniana zany eo anivon'ny antenime raha roapota raha ilain'izay. Raha ny fanazavana hatrany ifantoka amin'ny fijerenan'ny mahaolona, iompana amin'ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny sosialim-bahoaka ny teti-bolam-panjakana izay ho ahitsy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny fiverenan'ireo taxi be miasa tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny olany tsy fandriam-pahalemana any Sambava. Rehefa avy. Tellement mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny Vaovao, ny vidiana mora hoanina dia mahazo bonus mora night, tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompo-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina amam-pona 910 raha mila fanampana-zavana. Isika rehetra hiary entana eo Madagasikara ho lavitra ny coronavirus. La terre riche, l'herbe fraîche, beaucoup d'attention pour nos troupeaux.
le savoir-faire malagasy. C'est tout ce dont Sokolé a besoin pour vous offrir le meilleur. Toujours fait avec le vrai et bon les frais d'un Tirabé. Sokolé, le goût du vrai. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tsy nahitana fiovana firy ny sandan'ny ariary tato anatin'ny efa-bolana voalohany ny taona 2024 ity. Raha toa ka nidina ny sandan'ny ariary ny voalohany volana Avril teo raha oharina ny euro, ny azo aina izany ankehitriny miantarandriana. Mandidina ny 47 ariary ka hatramin'ny 17 ariary ny euro nandritra ity volana Aprily ity, raha ny tarehimarika hatramin'ny androany no jerena. Tsy nahitana fiovana firy io raha ny 3 volana voalohany taona no jerena, izay mandidina ny 4 ariary ka hatramin'ny 14 ariary ny euro. Jaivina ny fiandohan'ny volana janoary 2024, raika amby 47 ariary ny euro, ary tany amin'ny faraparan'ny volana janoary, lasa 4 ariary teo eo ny euro. Ny andanja indray avy eo izany izay nananika ny 17 ariary tany amin'ny 12 ny volana martsa teo. Araka ny fanazavana avy amin'ny Banky Foiben'i Madagasikara, tsy misy fiovana amin'ny teo aloha hatreto ny fepetra mikasika ny fitantanam-bola sy ny fiovovan'ny sandam-bola. Ity farany izay miankina tanteraka amin'ny tsenan'ny midatrany. Raha ny zava-misy nandritra izao fisian'ny valanaretina Covid-19 izao, toy ny fanondranana entana ny ivelany ary ny avidy sy ny fampidirana entana. Ity farany izay miatreka ny fahabetsahan'ny vola vahiny eo amin'ny tsenan'ny midy. Niverina ny asa nanomboka androany ireo fiara fitateram-bahoaka eto andrenivohitra. Entitra ny fanarahamaso ireo fepetra izay napetraka hisorohana ny fiparitahan'ny Covid-19 fanadina. Miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny fiainan'ny mponina eto andrenivohitra nanomboka tamin'ity herinandro ity. Ho an'ny taksibe, androany no nanomboka ny asa izy ireo. Ny maraina no efa nisy filaharan'ny mpandeha handray bus. Hita nandritra izany fa misy ireo tsy manaja ny fepetra, taky ity mpanampy mpamily ity izay tsy nanao arotava. Teto tsy voahaja ihany koa ny elanelana iray metatra. Na izany aza amin'ny ankapobeny, nanaraka ny toromarika nomena mikasika ireo mpandeha ho fisorohana ny valanaretina coronavirus, eo ihany koa ny mikasika ny ora fodiana sy ny ora fanadiovana ny fiara ireo taksibe. Metaka ny zerla isaky ny misy an'le voazera zany alohan'ny hiditra. Izay koa moa sy dia tena mbola niasa hatramin'ny maraina mbola mboayakay zany fandaminana amin'ny lamy eo atsavy mbola tsy hita hoe ahoana. Fipetrapetraka anay zao dia mila manao kaso-bosy ao anatiny dia hosorana zailomain ny tanana aloha miditra ao anatin'ilay tômobila. Ilay fandarana fanafody atao isaky ny hariva isaky mandeha mody. Ny anazy zao izay tsy namody any Ivandry dia any amin'ny collision ma zany anay zany tsy maintsy atao amin'izao. Ary hariva manomboka amin'ny roa dia efa lasa mandeha mody. Miezaka manara-maso ny ao anatin'ny taksibe ireo mpitandro ny filaminana mikasika ny fanajan'izy ireo ny fepetra. Misy avy hatrany ny famidinana ireo olona tsy manao arotava ao anaty fiara iombonana. Tamin'ireo taksibe sendra ny mpanao gazety, voaja ny fepetra mikasika ny toerana tao anatiny, nisy kosa ireo nampiakatra 100 ariary ny sarandalana. Voaja tsara le zavatra antenenin'ny président iny. Taloha zao efatra, dia zao efa telo. Niakara kely fotsiny no frais. Niakara 100. Raha telonjato zao tsy mba zaza mampama masina dia lasa efa-jato. Toerana maromaro ankila no nahitana fisisiana teny amin'ny arrêt bus na tsy tokony mbola hisy azy izany. Araka izany tokony hamafisina ny fanaraha-maso mikasika ny fanajana ireo fepetra napetraka eny amin'ny taksibe. Ntoy androany ny fandrarahana fanafody ireo fiara fitateram-bahoaka miasa eto andrenivohitra. Toerana maro no nanaovana izany ary mbola ho atao anatin'ny 10 ambin'ny 10 andro fanadina. Tafiditra ao anatin'ny famerenana ireo taksibe amin'ny asany amin'ny andavanandro ny fandrarahana fanafody ireo fiara mpitatitra ireo.
ho tanterahina atao anatin'ny 12 andro ary ireo taxi be zone urbaine sy zone suburbaine no anaovana izany ny association fitisy ny eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana ary ny commune Antananarivo renivohitra no manatontosa izany. Misy ny marika apetaka amin'ireo fiara vita fandrarana fanafody ahafahana mamantatra ireo fiara manara-dalàna isan'andro no anatanteran'izy ireo izany. Hitantsika amin'izany zany tena be dia be zany no manaraka le toromarika izay tokony arahany satria raha ohatra ka manomboka rahatosy zany misy fiara fitateram-bahoaka tsy manaraka simaja le autocollant le procédure zany dia efa milaza zany ny ministère tokony andraikitra fa andraikitepetra sy misazina zany izay fiara izay mbola tsy vita désinfection isan'andro. Toerana 12 eto an-drenivohitra no afaka anaovana ny fandrarahana fanafody isany amin'izany ny etsy Ampasapito, Ankatso, Coliseum, Analamahintsy, Andraharo, Maki, Andotapenaka, Alasora, Itosy, Ambohimalaza, Ampitatafika ary Lazaina. Manomboka amin'ny 2 ora atoandro hatramin'ny 5 ora sasany hariva ny fanatanterahana izany. Misy hatrany ny fanomezana ny arotava sy ny gel désinfectant ampiasainy ireo mpamily sy ny receveur mandritra izany raha nambara ny solotena ny ministeran'ny fitaterana. Miasa maraina hatramin'ny 7 dia ny fiara-miasa rehetra dia tsy maintsy mandalo zany atao désinfection dodolo ny fiara reo dia ny gel miaraka tomobile ny chauffeur sy ny receveur dia tsy maintsy manao masque zany. Misy ihany koa ny fandrarahana fanafody amin'ireo fiarakaretsaka eto an-drenivohitra ka ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no misana izany. Na eo aza arak'izany ny ahafahan'ireo fiara-pitatitra olona miasa misy hatrany ny fepetra ho azy ireo amin'ny fitsoroana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Ho fanampiana ireo olom-pirenena rehetra nanatanteraka fizarana cache-bouche miisa 5,000 androany ny teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Fizarana izay natao teo amin'ny tany malalaka Tsaramasay ary tsy faran'izany raha tsy amin'ny lahady ho avy izao. Manomboka rampitso isy ny fiara-miasa miaraka amin'ireo komity loharano amin'ny fizarana isa-tokantrano. An'izantsika ny vaovao kosa indray. Nizara tambavy Covid organique sa maimaimpona ho an'ireo mpianatra classe de 3e sy terminal tao amin'ny sekoly maro tao fianaratsoa androany ny ministry ny fampianarana. Nisy ihany koa rakibolana nozaraina tamin'ny Cisco fito. Henri Florio. Nanohy ny fizarana arovava sy ny Covid organiques ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tany fianaratsoa. Tsy antery no nanatanterana izany fa miankina amin'ny tsirairay raha ny ambaran'ny ministra tompon'andraikitra. Tsy manolo bato mafana ny zaza malagasy no tanjona petraka amin'ny fanomezana ity fanafody ity raha ny fanazavana trany ary tsy natao antery izany. Ny olona voavolavola saina zany saina zava-dehibe indrindra amin'ny olombelona. Maninona zahay ministera za ministra atokisanareo miay an'ireto zanakanareo reto mamolavola an'ilay zavatra tokana lehibe indrindra amin'ny tenanareo dia ny atidoha. Fa manahoana tsy atokisanareo anome an'ity ho an'ny kibony zanakanareo sy ho an'ny vatanareo. Tsy atompoko tsy manombato mafana anareo zay. Tsy atompoko tsy hamono ny zanaka malagasy fa tena amelona anome tsara indrindra ao Madagasikara. Tsy maintsy nasiana ny fepetra na ny mesure d'accompagnement ka anisan'izany ny fitondrana arovava na ny masque. Ankoatra ireo, Cisco miisa 7 mandrafitra ny drain TP Matsatrambono no notolorana rakibolana mahery ny 4,707 sy real ary ny fanomezana arovava ihany koa teny anivon'ny sekoly maro samihafa. Lafy vaovao hafa kosa indray morongatra tanteraka ny vakitrano any amin'ny distriktan'ny Sambava amin'izao fotoana izao noho ny ezaka izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana olona roa no voasambotra atao amin'ny fokontany tsara rivotra. Henri Florian. Mirongatra izay tsy izy ny vakitrano ao tampotananan'ny Sambava amin'izao fotoana izao. Taoriny ny fitoriany napetraka olona lasibatra nanao velam-pandroka ireo mpitandro filaminana. Vokany tratra tao an-tranon'ireo olon-dratsy roa lahy ny entana maromaro tamin'izany. Misy karazana tranga maromaro zany ilay izy fa ny tena nisongadina zany dia tao tsara rivotra secteur 7 Ambodisatrana Bely. Rehefa natao moa ny fikarohana dia amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny andro-masom-pokon'olona sy ny mpitandro filaminana dia tratra Ambodombo ny fangalatra roa lahy
izay efa miaiky ny eloka vitany ary tratra koa ny entana very izy le hitantsika teo reny dia mandeha moa ny famotorana zany dia tsy maintsy aroso eo anatin'ny fitsarana ny raharaha ary mbola manentana ny fiarah-miasa miampy masom-pokon'olona amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana na dia eo ary ny coronavirus dia manao maintso zavatra ny zandarina io ampiasam-bava. Fa ankoatra io, zandary iray nidaroka ka nahafaty olona notazomina ao amin'ny violon amin'izao fotoana izao. Ity farany izay voatondro ho nanao erisetra nitarika fahafatesany jiolahy iray izay voasambotra ny quartier mobile tao amin'ny commune. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny zandary pifé ao amin'ny kompania Sambava ary atolotra ny fitsarana ny raharaha. Miamahazo lakany tsy fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe izany na ambanivohitra amin'izao fotoana izao. Sito mahery sy vakitranomano mitranga eto andrenivohitra. Alatrombo kosa izany eny amin'ny tontolo ambanivohitra toy ny tranga tao mainty rano. Io nasay. Omby 30 no lasan'ny dahalo ny fahafaran'ny herinandro teo amin'ny tanàna Ankilomahity distrika ny Maintirano. Ampolo ireo dahalo no nanafika ity tanàna ity niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika raha nambaran'ireo mponina. Raha amin'ny alina no fotoana fanaovan'ireo dahalo ny asa ratsy ny teo aloha, ankehitriny efa amin'ny andro mazava izy ireo no miakatra an-tanàna. Rehefa lasa ireo omby 30, raikitra ny fanarahandian'ireo fokon'olona sy ireo mpitandro ny filaminana ka tao amin'ny kizony Mangabe ao amin'ny commune Andabotoko no raikitra ny fifandonana. Nanaradiany maramila avy amin'ny desina amin'ny 4 Maintirano nanenjika le dianomby ka raha tary amin'ny Mangabe nataony paikady ary amin'ny commune rural'ny Belita dia nisy ny fatratrareo omby reo dia dahalo roa maty teo amin'ny kizo ny Mangabe ndraiky ilay mpitandro filaminana ato amin'ny tafika dia tsy maintsy miaro ny vahoaka sy ny fananana. Araka izany tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby 30 taorian'ny fifandonana. Raha ny zava-misy miamahazo laka indray tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra maro na an-tanan-dehibe na ambanivohitra tao anatin'izay iray volana izay. Tsy mifidy toerana intsony ireo mpanao asa ratsy fa amin'ny toerana rehetra. Sito mahery, fanendahana, vakitrano sy ny sisa saika isan'andro no andrenesana izany eto andrenivohitra. Ka isitonana ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny jery akaiky izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay. Maresaka iraisam-pirenena mijanona tanteraka ny confinement any Ghana sy Burkina Faso. I Ghana hatreto ny voasikajo firenena afrikanina voalohany nampiato tanteraka izay confinement izay. Fanantena. Niverina nisokatra avokoa ny tsena ny Burkina Faso ary niverina tahaka ny isan'andro ny fiainan'ireo mponina raha toka ny hipoka nandritry ny 3 herinandro ho an'ny tsena lehibe ao an-toerana izay efa nihidina nandritry ny 2 volana. Androany tsy voahaja ny elanelana 2 metatra izay isan'ireo fepetra napetraka entina misoroka ny fiparian'ny valanaretina coronavirus. Isan'ireo faly amin'izao fanapa-kevitra izao ireo mpivarotra any an-toerana. Ireto fariny izay nilaza fa mampiditra hatramin'ny $1,000 isam-bolana rehefa mivarotra ary fa tsy antoka iray lavaka noho ny tranga nandritra izay fotoana fihibohana izay. Hatreto 500 ireo tranga voamarina fa mitondra ny coronavirus any Burkina Faso. Any Ghana kosa indray mijanona tanteraka ihany koa ny fihibohana raha toka manodidina ny 10 amin'izao ireo tranga voamarina. Raha nambara ny filoha ao Ghana dia ampitomboina ny fitiliana na eo aza ny fijanona ny fihibohana. Ho an'ireo mponina tsy mbola fotoana najanonana ny fihibohana izao indrindra manoloana ny fitombon'ny tranga voamarina. Mitsipaka izao fanapa-kevitry ny mpitondra ny Ghana izao ihany koa ireo mpanohitra any an-toerana. Hatreto i Ghana no voasikajo firenena afrikanina voalohany nampiato tanteraka izay fihibohana izay. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.